mianatra eo tongotrao. Teo amoron-dranomasina ny trano nipetrahan'i Stefanie sy ny fianakaviany vao nisy tanora tao Sicile ao Italia. Nahatsikaritra izy fa nisy mpivady sy ireo zanany 5 nivoaka isa-maraina mba hivavaka sy hamaky baiboly. Indray andro ary dia nanasan'i Stefanie hiraka amin'izy ireo. Iray tamin'ny zanak'izy ireo lahy i Andrea. Izy dia tovolahy endry tokoa sady nahay nampime ahy. Tsara fanahy izy ary tena niavaka tamin'ireo tovolahy mitovy taona taminy. Mazava ho azy moa fa nanomboka niaraka izay ary izy moa no lasa vadiko. Nandritra ny fiarahan'izy ireo dia nampianatra an'i Stefanie mikasika ireo soatoavana adventista i Andrea. Nanomboka nanatrika amin'ny fotoam-pivavahana tao amin'ny fiangonana adventista izy. Rehefa nianatra sy nivavaka izy dia natao batisa. Tamin'ny taona 1940 nivondrona nisy an'i Stefanie tao Ragusa, Italia. Dia niantso ny fiangonana rehetra maneran-tany hanampy azy ireo hanangana fiangonana vaovao. Tsaron'ny Marco, membre iray tao amin'ilay fiangonana, ny nahasarotra an'izany mivavaka ao amin'ny toerana manahirana izany. Tao amin'ny rihana farany ambanin'ny tranobe iray no nivavaka izy ireo. Nitaraina foana ilay mpanofa trano tao ambony hoe tena mandelingelina azy izy ireo. Rehefa teny ampahafantarina izahay hoe tsy faly izy dia dodominy amin'ny taokazo ny gorotona. Fa indray andro dia nidina izy ary nakaratony tamin'ny hazo ny varavara. Noho ny fanatry ny sekoly sabatana Rotsakao dia afaka nanangana fiangonana tsara tarehy izy ireo. Mahafinaritra ny mitoetreta. Eto hoe afaka mideran'Andriamanitra, tsy hanahy ny teraka fahatezerana ho an'ny hafa. Indray dia tonga lohan'ny rehetra satria tokony andraiky tamin'ny mozika sy ny federana manomana ny lafany ara-teknika. Ny fotoana mijanona ary mijery ity toerana ity dia latsaka andamina. Tsy nandany fotoana izy ireo fa avy hatrany dia nampiasaina ny toerana tao am-piangonana. Narosona avy hatrany ny kilasin'ny batisa sy ny programa hafa izay mifantoka amin'ny fanompoana ny hafa. Ny fomba raina tonga tena voakasiky ny fiangonana adventista dia ny fahafahako manome ho an'ny hafa sy mamerina ho an'izy ireo izay fitahiana ny men'Andriamanitra. Tsy ny vola ihany fa ny fotoana ary indrindra ny fanompoana ny hafa. Anisan'ny olona voahilikilika ireo mpitsoponenana. Mampiasa ny toerana vaovao ananany ny fiangonana Ragusa ampianarana teny italiana ireo mponina vaovao ireo mba ahafahany mahita asa. Manohana sy manampy azy ireo hifankazatra ny fiarahamonina misy azy ihany koa ny fiangonana ka manome azy ny toky ilainy ahafahany miaino amin'ny fonenana vaovao. Rehefa tapitra ny fianaran'izy ireo dia manao fankalazana kely ao am-piangonana ho an'ireo izay afaka fanadina izay. Maro no izany ny olona mahafantatra mikasika amin'ny fiangonana, ireo mambra ary indrindra ny hafatra adventista. Maniry ny hatsapan'ny olona rehetra ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana Ragusa. Noho izany dia manomana hetsika ho an'ireo manana fahasembanana ny fiangonana ahafahan'izy ireo mahazo aina sy miala voly. Ny faniriako
dia niatomboka ity fiangonana ity ho fiangonana ho an'ny olona rehetra mba hahafantaran'izay rehetra tonga ato fa maty ho azy Kristy. Misaotra anao nanampy ny fiangonana ao Ragosa anana toerana azo antoka ahafahana manampy bebe kokoa ny fiarahamonina misy azy. Ny fandraisanao anjara tamin'ny tetikasan'ny sabata 17 tamin'ny taona 2024 dia nanampy azy ireo hanatratra olona maro tsy tambo isaina. Indray zaza minony sy ny zazabody e, faly miarabantsika rehetra indray fa tratry ny sabata e, kopakopa tanana daholo ary dia andao hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiny, akambana indray ary ny tanana e, ahondrika ny loha, akipy ny maso, hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra anao indray zahay fa nomenao sabata mba hideranay ny anaranao dia hitsaharanay miaraka aminao miaraka amin'ireo anjely marobe dia misaotra koa fa omenao fotoana manokana zahay amin'ity fandaharanay ity dia taio zahay mba ho zaza endry miainy tsara dia ho mpakatoa amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tamin'ny herindray isika dia nianatra hoe rehefa mideran'Andriamanitra isika, rehefa milaza, mitantara ny momba azy amin'ireo namantsika. Androany indray ny afatra pitaina amintsika dia izao hoe manompo an'Andriamanitra indray isika rehefa mandatsy anao, rehefa tsy hanao any ratsy ianao dia mideran'Andriamanitra, manompo azy. Mahafinaritra ange izany e. Ny lohatenin'ny tantarantsika androany raika izy dia hoe ilay laforo misy afo mirehatra, ilay laforo misy afo mirehatra ao amin'ny Josoa 4:2-5 ilay afatra atao tsy anjery iny dia hoe anompo an' Jehovah zahay, fo kely ange izany, anompo an' Jehovah zahay, andao hiaraka merina daholo e, mahay daholo fa fo kely ny tsy anjerintsika androany e. 1, 2, 3 anompo an' Jehovah zahay. Bravo! Mipetraka tsara indray ary manao safidy tsara tsika androany tsy mipelipelika, miainy tsara manaraka ny tantara. Vita ihany ilay izy noho ny farany. Natsangana ho avy dia avy ilay sary olona volamena goavana be nasain'ny mpanjaka Nebokadnezara namboarina. Avy dia avy tahaka an'ireny trano misy rihana valo ireny ilay izy Ny ampitson'io dia nivory teo amin'ny lohasaha ireo mpanapaka maro mpanompo Nebokadnezara. Nibanjana ilay sary olona volamena lehibe izy ireo. Nodin'ireo mpanjaka ihany koa ny laforo lehibe iray teo akaikin'ny sary olona. Nampirehitra afo lehibe tao anatin'ny miaramila. Inona no antony anaovan'izy ireo an'izao? Hoy ny vahoaka ny bitsibitsika. Farany nisy lehilahy iray nitsangana teo anatrehan'ny vahoaka. Ory vahoaka hoy izy niteny mafy. Enoa ny baiko ny mpanjaka. Rehefa mitendry mozika mitendry dia tsy maintsy miakoka sy mivavaka amin'ny sary olona volamena mpanjaka ianareo. Izay rehetra tsy makatoa dia tsipy eo anatin'io laforo midedadeda io. Poto izay dia nandeha ny zava-maneno, niankoka avokoa ny olona rehetra. Ireo naman'i Daniela 3 Isadraka sy Mesaka ary Abednego ihany aneny tsy mba nanao izany. Hebreo izy ireo, zanak'Andriamanitra manokana. Tsy azon'izy ireo atao ny miankoka tamin'ity sary olona ity. Nisy lehilahy sasany nahita azy ka niazakazaka tany amin'ny mpanjaka. Jereo ange, hoy izy ireo, tsy mba miankoka ireo Hebreo 3 ireo. Niteramena ny atezerana ny tarehin'ny Nebokadnezara mpanjaka. Ento atiry zareo, hoy ny baikony. Niazakazaka ny sambotra ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego teo anatrehan'ny mpanjaka ny mpiambina. Marina ve, hoy ny mpanjaka nanontany, fa tsy niankoka teo alohan'ny sary olona volamena ianareo? Sady nivandravandra izy. Avelako aloha ianareo amin'ity indray mitoraka ity, saingy raha tsy miankoka sy mivavaka amin'ny sary olona ianareo dia atsipy eo anatiny afo midedadeda. Ka izy ary no hanampy ianareo ao
nijoro tsara sadraka sy mesaka sy Abednego. Ry mpanjako, hoy izy, afaka mamonjy anay ny Andriamanitray. Saingy na dia tsy hanao izany azy izy dia tsy hanompo na oviana ny Andriamanitra reo na sarola volamena izahay. Ataovy impito avoeny ny hafanan'ny afo, hoy ny mpanjaka. Nivazavaza mafy tamin'ny fahatezerana tamin'ny miaramila. Afatory izy ireo lehilahy reo ka tsipazo ao anaty lafaoro. Tena tsipy ny mpiamina tao anaty lafaoro midedadeda sadraka sy mesaka ary Abednego. Nojeren'ny mpanjaka Nebokadnezara ny afo. Tsy ela taorian'izay dia nitsamboatra izy saingy niteny mafy hoe fangatsy lehilahy telo no fatorantsika tao anaty lafaoro. 7 mantsy no hitako sady tahaka ny zanak'Andriamanitra ilay efa 7. Ry sadraka sy mesaka sy Abednego, mivoatao ianareo, hoy ny mpanjaka ny antsoantso. Nialafo tao anaty afo ireo zatovy Hebreo. Nitangorona nanodidina azy ny mpanapaka. Tsy nampino azy ireo ny zavatra nitranga. Tsy may sadraka sy mesaka ary Abednego. Tsy misy fofony setroka akory ny zareo. Dia rao ny Andriamanitra sadraka sy mesaka ary Abednego, io ny fanambaran'ny mpanjaka. Namonjy ny mpanompony tao amin'ny afo ny Andriamanina. Tsy misy Andriamanitra hafa mahavita hamonjy ny olona tahaka an'izao. Manao daholo indray ianareo rankizy namako. Tonga indray ty ny sabata izay fotoana ny fampanomezantsika iarahana eto mamerina ny lohahevitra. Dia faly miarabanareo indrindra ny tenako hiaraka hamerina eto ny lohahevitra fahafiry antsika. Ny lohahevitra fahafito izay manao hoe andro fankalazana. Ao anatsara hoe andro fankalazana. Ny andalan-teny izay ny anarantsika tsy enjery indray izany nandritra ny herinandro lasa iny dia ny rahantsika nahita taiza tao amin'ny Genesis 2:7. Manao hoe ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy. Andao inge averina tsara e. Ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy. Genesis 2:7. Eny tokoa rankizy namako. Miakoka amin'Andriamanitra nge isika e. Raha toa ka mahay mifaly mandrakariva mandritry ny andro sabata izay nitendren'Andriamanitra ho fahatserovana ny namoronany antsika. Koa dia andehary isika hifaly amin'izao sabata mahafinaritra izao, ary tsy izao ihany fa mandritry ny sabata rehetra izay mbola omen'i Jesosy antsika. Ary dia voarakitra ao anatin'ny tantara nge izany e. Dao nge arao ny tantara e. Mahafalifaly tokoa rankizy ny fankalazana ny tsingeritaona nahaterahana. Mba efa nirinao ve hoe mihoatra ny iray andro no nahaterahanao isan-taona? Rehefa namorona izao tontolo izao mantsy rankizy Andriamanitra dia andro nahaterahana iray. Ankalazaina indray mandeha isan-kerinandro no noforoniny. Nantsoiny hoe sabata io andro io. Ary iriny ny andraisantsika anjara amin'ny fankalazana ny sabatany isan-kerinandro. Somokotra dia somokotra mihitsy ange Andriamanitra namorona izao tontolo izao e. Sy izay rehetra ho aminy tao anatiny enemana. Ny zavatra rehetra hatramin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ka hatramin'ireo vitsika kely bitika sy ireo voary madinika indrindra any anaty ranomasina dia noforoniny arak'izay nikasany azy. Nojereny izany rehetra izany ka hitany fa tsara indrindra kanefa no tehiriziny noforonina farany tsara indrindra. Namorona ny Adama sy Eva izy tamin'ny andro zoma. Ankehitriny dia zavatra iray sisa izany ilay foronina, fotoana manokana izay hanampy ity tontolo vaovao ity hahatsiaro ilay mpamorona azy. Andro izay ahafahan'ny Adama sy Eva mahafantatra azy tsara kokoa dia nitsiky tamin'ny mpifaliana rankizy Andriamanitra. Nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fafito ary nandany ny fotoana niaraka tamin'ny Adama sy Eva. Nantsoiny hoe sabatany izany andro fafito izany ka dia notahiny. Fotoana feno hafaliana tokoa ny sabata.
voalohany iarahany Damaseva tamin'Andriamanitra, niresaka momba ireo zavatra mahafinaritra noforonony izy ireo sy Andriamanitra. Dia nitsangatsangana tao an-jaridaina ange izy ireo e, talanjona nijery ny tsara tarehan'ireo zava-maniry, ary faly aok'izany koa nge izy no ireo biby samihafa. Satrin'izy ireo rakizy tsy farany izany andro izany, nahafinaritra loatra ny niaraka tamin'Andriamanitra nandritra izany andro izany. No hazavain'Andriamanitra taminy manko fa azon'izy ireo atao ny mahita fifaliana miaraka aminy, toy izao foana isan-kerinandro. Eny, marina fa manana fotoana iarahana amin'Andriamanitra izy ireo isan'andro, saingy maro ireo zavatra izay hahatonga azy ireo sahirana mandritry ny herinandro. Fa rehefa sabata kosa dia afaka mitsatra nge izy, tsy manao izany asa izany Damaseva, ka dia hifaly amin'ny fotoana manokana iarahany amin'Andriamanitra. Faly ery ary Damaseva rehefa mieritreritra io andro iray io. Hamantaran'izy ireo ny zava-baovao mahafinaritra indray miaraka amin'ny mpamorona azy izany. Maro tokoa ireo fanontaniana tian'izy ireo napetraka tamin'Andriamanitra rakizy. Tateo aoriana, rehefa tsy nakatoan'Andriamanitra nge Damaseva dia voaroaka avy tao amin'ilay sakanto loatra fonenan'izy ireo. Tsy nahazo nakao intsony izy, tsy ela akory tao aorian'izay dia nanomboka fantatr'izy ireo rakizy fa tena mahatsiravina ny zavatra nataony. Tsy maintsy niasa mafy tokoa i Adamo teo amin'ny fikarakarana ireo zava-maniry sy ireo biby, dia nanomboka niatra rakizy ny fahafatesana, nanjary fotoana iarahana amin'Andriamanitra tsy hanaovana asa ny sabata. Naka fotoana maharitra nge Andriamanitra niezaka nanazava tamin'ny Damaseva ny drafitra nomaniny amin'izany izao tontolo izao. Amin'inona re? Amin'ny fahotana. No hazavainy fa zava-dehibe ao anatin'izany drafim-pamonjena izany ny sabata. Rehefa nanota izy ireo dia toa nisy antsana lehibe rakizy nampisaraka azy ireo tamin'Andriamanitra. Ka ny sabata no toy ny tetezana iray mampifandray indray ny olona amin'Andriamanitra. Nolazan'Andriamanitra tamin'ny Damaseva fa hiezaka isatana ozy izy hahatonga ny olona ino fa izy no mandraikitra izao tontolo izao. Hiezaka izy handresy lahatra fa tsy Andriamanitra ny mpamorona e. Hiezaka koa izy handresy lahatra azy ireo tsy hiaona amin'Andriamanitra rehefa sabata. Tsy azony Damaseva nefa izany. Nahoana ny olona no tsy te handany ny fotoana miaraka amin'ny sakaizany? Milaza vaovao mahafaly tamin'izy ireo ihany koa nefa Andriamanitra. Isa tokon'olona vitsivitsy mahatoky, ahatsiaro sy tandrina ny sabata ho andro manokana iarahana amin'Andriamanitra. Ary mihoatra noho izany rehetra izany anie, rehefa havaozina ny tandraka izy dia hiara-mivavaka amin'ny andro sabata ny olona rehetra, ary hiara-mandeha amin'Andriamanitra sy resaka amin'ny mifanatrika indray ny olona. Koa tsarovy ary fa mikoaka amin'Andriamanitra isika rehefa mifaly mandrakariva amin'ny fitandremantsika ny sabata. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Iaraka merina indray isika ny lesona fa fito, izay indrindra lesona fahafito no iarahantsika mamintona an'ity sabata ity. Ny lohatenintsika dia hoe manangona ny firenena. Teny izay mahazatra antsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 sy 20 no ataontsika tsenjery. Aleha iarahantsika manao indray ary le izy. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy izay rehetra nandediko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mino fa haitsika tsara izay ry tanora namako e? Ie. Andao indray ary sika amintona an'izay zavatra hitantsika nandritra n'izay herinandro izay. Tantarana olona izay manao asa misionera any amin'ny toerana hafa,
ny tamin'iny herinandro iny dia hitantsika fa ilay lehilahy, ilay tovolahy izay nandeha tany amin'ny toerana fitaizana zazak'amboty ary nanao ny ezaka rehetra izy mba hanampianan'izy ireny. Ary na dia nanana toetra hafahafa ary satria nangalatra ilay tovolahy kely dia mbola niezaka ihany izy ny hanohana sy hanampy azy ary ny hanova azy, hanolotra azy ny fitiavan'i Jesosy, izay mihitsy ilay atao hoe misionera. Taty aoriana dia mbola nandefa fanampiana ho an'ity tovolahy kely ity ilay lehilahy izay nanao an'izany asa izany. Tsy vitany hoe niova ny fiainan'ilay ankizy fa nandray an'i Jesosy ihany koa izy. Ary izay mihitsy no ampianarina antsika, enina dia ao anatin'ny fahatanorana ary isika dia azontsika atao ny ho tonga misionera, ny misioneran'i Kristy. Nefa nambara fa manerana an'izao tontolo izao ny asa, mitatra manerana an'izao tontolo izao ny asa, ary isika tsirairay avy dia manana andraikitra ho amin'izany avokoa. Tsy voatery hoe ho tonga any amin'ny tany lavitra be ianao izay vao misionera, fa eo amin'ny toerana misy ianao, any amin'ny fianarana, any amin'ny manodidina anao dia afaka ny ho tonga misionera ihany koa ianao. Izay indrindra no ny saintsain'ny Isaia mpaminany rehefa nandinika izy ny amin'ny andro farany, inona no zavatra ataon'ireo kristianina amin'ny andro farany, dia nentanina ihany koa tsika mba handinika izay tokony ataontsika amin'izao andro farany izao. Namen'Andriamanitra atsika ny andraikitra mba hanaparitaka ny fitiavan'i Kristy amin'ny olona rehetra amin'izao andro farany izao, amin'ny fomba rehetra ihany koa. Tsy mifidy na inona toerana misy azy ireo, na inona ny lokony hoditry ireo, na firenena aiza ny misy azy ireo. Tsy mifidy isika, fa rehefa olona mila ny famonjena dia azontsika atao izay azo atao rehetra mba hanampiana azy ireny. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia ho avy ozy izy ny andro rehefa tonga any an-danitra, dia rehefa tonga ny sabata dia hiara iona amin'ireny olona rehetra ireny isika, hatrany amin'ny firenena rehetra dia hiara iona any an-danitra isika rehefa tonga ny sabata. Anisan'ny faminaniana izay nomeny Isaia izany, ary tsy maintsy ho avy izany, fa ny andraikitra izay andrasana amintsika dia ny hizara amin'ireny olona izay tiantsika mba ho any an-danitra ireny ihany koa. Ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro izany ry Tanora Zandry ny namako dia nampahafantatra antsika fa efa mitatra manerana izao tontolo izao ny asa fanompoana. Aza mieritreritra hoe eto amintsika ihany, fa manerana an'izao tontolo izao any amin'ny toerana efa sarotra rehetra dia efa mitatra tonga any. Ary ilaina antsika ahatsapany hoe za koa mba maniry hanao an'izany iraka ampanaovin'Andriamanitra iraka izao tontolo izao izany. Ary tsy voatery hoe amin'ny fandefasana ny fanatitra fotsiny ihany, fa amin'ny alalan'izay fomba rehetra azo atao mba hiparitahan'izany hafatra izany sy hanampiana ny hafa ihany koa, dia hiara-paly isika rehetra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsy fanirianao ve izany? Izay indrindra mandray sary fanapahan-kevitra, midira ao anatin'ny misioneran'i Kristy amin'ny fomba rehetra, fa izay no atao hoe manompo. Dia mirary soa antsika Tanora Zandry indray dia mandram-piona ho amin'ny manaraka indray. Dia falindray miaraba ny tanora mantoanto rehetra ny 13 taona sy ny 14 taona nahatratra izao sabata izao, miaraba ny zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa nahatratra n'izao sabata izao. Lesona fafito no nianarantsika tamin'iny herinandro iny izay miresaka ny amin'ny hoe ny mpianakavin'ny finoana. Ny tsenjery dia izay hitantsika ao amin'ny Jaona 7:20, ny 2:20 sy ny 2:20 andeha iarahantsika mamerina izany. Nefa tsy ho an'ny rehetra ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ao amintsika koa izy mba hinao tontolo izao fa ianao no naniraka. Tao anatin'ny lesona isika dia nahita ny tantaran'i Laodike.
Laodikia dia tanàn-dehibe iray tamin'izany fotoana izany. Tanàna izay nisy olona maro teo amin'ny 5 alina sy 100 hetsy teo eo. Ary toerana nanan-danja ara-barotra tany amin'ny faritra Azia Minora izany Laodikia izany. Nanana fahaiza-manao manokana izy ireo satria dia nalaza tamin'ny fanaovana lamba landy mainty mangirana izy ireo. Teo ihany koa ireo dokotera mpitsabo izay nanasitrana namboatra fanafody tamin'izany vanim-potoana izany ary dia nandroso tokoa izany tanàna izany. Taty aoriana nefany dia nisy horohorontany izay niseho tamin'io tanàna io ary araka ny efa voalaza tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia misy ilay hafatra ho an'ny Laodikia dia voambara fa sady tsy mafana no tsy mangatsiaka izy. Ary rehefa tao anatin'io horohorontany io dia tsy nety nandray fanampiana avy any ivelany ny mponina tao amin'io tanàna Laodikia io ary dia nirava izany tanàna izany ary ankehitriny aza dia vitsy no manam-paniriana mba hamangy izany tanàna izany. Feno avonavona ilay tanàna, tsy nanaiky ny ifandray amin'ny hafa izy ireo ary kanefa dia izao eo amin'ny fiainantsika ara-panahy dia misy ihany koa ny avonavona ara-panahy izay mety mahazo nizaniza ary mety mahazo ihany koa ny tanora mantoantona dia mbola kely aza. Inona moa ny atao hoe avonavona ara-panahy? Ny avonavona dia izao manana fahafapo amin'ny tenany ary tsy manaiky androso intsony, tsy manaiky ho ampiana, tsy manaiky ho atoro fa mieritreritra hoe efa mahay dia tsy mila ny fanampiany hafa. Dia tadidimo mandrakariva ny lesona ho an'ny tanàna Laodikia izay azontsika andraisana lesona lehibe. Fa mba hahatonga antsika hiala amin'izany fahafahampo amin'ny tena izay avonavona izay dia ilaintsika ny mandroso ampinoana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Dia manokana fotoana isan'andro mba hivavahana, manokana fotoana hianarana ny tenin'Andriamanitra, mandray sandininy iray isan'andro dia ianaro tsenjery izany dia saintsainy hoe ahoana no ampiaranao an'izany dia mahazo miaino ny feon'Andriamanitra mandrakariva dia androso ianao. Hiala amin'ny fahafahampo amin'ny tena, hiala amin'ilay avonavona izay navoan'ny Laodikia. Tsy nila fanampiana, tsy nety nandray fanampiana ny tanàna Laodikia ary izay no navoa azy. Fa ho an'ny kristianina izay mpanara-dian'ny Kristy dia ilaina ny fifanohanana satria araka ny efa niresahantsika tamin'ny lesona teo aloha mandrakariva dia toy ny tena iray isika rehetra. Ny loha tsy afaka hiteny amin'ny tongotra hoe tsy mila anao fa mifampiakina avokoa ny tena iray manontolo. Dia toy izay ihany koa isika ao anatin'ny fiangonana. Samy manana ny maha izy azy kanefa koa samy hafa avokoa no nanaovan'Andriamanitra antsika rehetra dia ilaintsika ny manaiky ny fahasamihafana izay nanamboaran'Andriamanitra antsika. Ary rehefa mahafantatra isika fa namboaran'Andriamanitra ho samy hafa dia hiala amintsika ny avonavona sy ny fizahozahoana ihany koa. Mety misy karazan'olona maro amin'ny fiangonana, mety misy karazana kolontsaina maro samihafa ihany koa kanefa dia ilaintsika ny mahafantatra ny kolontsainy hafa, ilaintsika ny mipetraka eo amin'ny toeran'ny hafa mba tsy hifanomezantsika tsiny fa mba hahatonga antsika hifampihevitra kosa. Tao anatin'ny lesona ihany koa tsika dia nahita fa amin'ny maha-kristianina antsika dia ilaintsika ny mifandray amin'Andriamanitra voalohany indrindra. Ninona ataonao dia ataovy tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa rehefa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia ho tsara ihany koa ny fifandraisanao amin'ireo mponiny lanitra manontolo, amin'ireo vahoakan'Andriamanitra rehetra ary tsy hanana olana ianao raha toka mifandray amin'Andriamanitra. Toy ny hoe faribolana anankiray dia ataonao eo afovoany Andriamanitra dia rehefa samy manantona n'iny eo afovoany iny ny manodidina rehetra dia mifanakaiky kokoa ny manodidina rehetra. Dia toy izay indrindra amin'ny maha-kristianina antsika dia andehantsika hifanohana, andehantsika hifanampy mandrakariva fa ny tanjonsika dia nitory ny fitiavan'i Kristy amin'ny manodidina amin'ny hafa rehetra izay mifanerasera amintsika. Dia mirary ny tanora mantoanto rehetra ary mba hanao fampiarana tsara mandritra izao herinandro izao hialantsika ny fiheveran-tena ho zavatra, hialantsika ny avonavona ao anatintsika ka hifankaty iray isika rehetra, iray ny mpianakavy, iray ny fiangonana dia tahaka ny raisan'ny Kristy tamin'ireny no hifankatiavantsika rehetra ihany koa dia androso ny asan'Andriamanitra. Dia mirary soa indrindra ny tanora mantoanto ireo amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray. Velomony daholo.
dia faldray tavaraka amintsika zatovy namako amin'izao sabata izao. Tratra ny sabata risia. Andinika lohahevitra sarobidy indray isika amin'ity sabata ity. Ilay fanekem-pitiavana, izay ny lohateniny. Ilay fanekem-pitiavana. Rehefa miresaka fanekena dia mitovy dika aminao hoe raha dika amin'ny teny hafa zany izy ity dia hoe ilay voady ihany koa izay nataon'Andriamanitra. Tsy haiko hoe efa mba nanao voady ve ianao tamin'Andriamanitra. Fa ny tompoka efa nanao voady taminao. Io Andriamanitra io ka efa nanao voady tamin'ireo zanak'Israely ary mbola afaka manao voady aminao koa izy, afaka manao fanekena, fanekem-pitiavana. Izao voalaza ny tantara ao amin'ny Exodosy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 15. Exodosy toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 15 dia izao ny voalaza. Izao no ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny elatry ny voromahery ary napakanesako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny, raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Izay ilay fifanekena na koa hoe fanekena feno fitiavana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Raha mihaino feoko ianareo ka mihaino ary mitandrina ny fanekeko dia ho rakitra sy ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Izay zany ilay voady nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ary zava-dehibe izany voady izany. Ary tian'Andriamanitra mbola atao amintsika ihany koa satria tsika dia zanak'Andriamanitra. Tsy natao ho an'ny vahoaka Hebreo ihany zany izany fanekena izany. Fa raha vonina ianao amin'ity sabata ity dia vonina koa Andriamanitra hanao fanekena amintsika. Izao ny zavatra takian'ny Tompo amintsika. Tonga amintsika ny hafatra. Raha mihaino ny feon'Andriamanitra isika ka mitandrina ny fanekena ny didiny. Ny voalohany zany dia izao, rehefa mihaino ny feontsika mitandrina ny fanekena ny didiny dia lasa rakitra ho an'Andriamanitra, lasa fanana an'Andriamanitra ary hoentina ny amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa tsy mijanona amin'ilay hoe vahoaka ety an-tany fotsiny ihany. Eto dia tia netana zany, tia hamporisika antsika tanora namako hoe rehefa misy tenin'Andriamanitra ary aza atao maimaika. Hoe kely ny fotoana, fitipitino, sy ny sisa sy ny sisa. Vahoaka tena iaino ny feon'Andriamanitra isika. Ny faharoa dia izao. Rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia ho avaozin'Andriamanitra amintsika izany fanekena, izany voady izany. Tsy na ilay fanekena fa ny didy folo e. Raha fitina amintsika ilay izy dia tanysaiko vetivety hamarana antsika izao fiaraha-mianatra izao mba ho latsaka ao an-tsaintsika tsara hoe aika izay ilay izy. Ny voalohany indrindra dia izao, aza manana an'Andriamanitra fa izao ihany. Ao amin'ny Exodosy toko 20 moa zany no anisan'ny tena mitanisa ny didy folo ity. Aza manana Andriamanitra fa izao ihany. Tsy tokony an'Andriamanitra hafa ankoatra an'Andriamanitra isika. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao. Rehefa mety sary dia aza mivavaka amin'izany. Aza miankohaka eo anatrehany. Ny manaraka dia aza manao poazy. Ny manaraka aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza dia mba miteniteny, manononona foana ny anaran'Andriamanitra. Zatra tsy misy dikany dia Jesosy eo, Andriamanitra, Tompo. Fa aoka rehefa mivavaka isika dia anonona ny anaran'Andriamanitra fa aza manononona foana. Mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy. Tonga ny sabata, misaoran'Andriamanitra ianao. Fa ilay fisaritsaina hoe mbola talata indray zany androany na alakamisy dia aiza ho aiza no mety isanao. Soa ihany fa misy an'ity sabata ity noho izany. Mahatsiarova ny andro sabata, anamasina azy. Manaraka, manajano rainao sy ny reninao, ajao dada sy neny, ajao izy. Aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, anameloka ny namanao, aza mitsiriritra izay mety ho any namanao. Zany ilay fanekena, zany ilay didy. Raha mitandrina an'izany isika, raha mitazona an'izany fanekena izay efa napetraka Andriamanitra hatramin'izay zany isika, dia lasa rakitra soa ho an'Andriamanitra ianao. Irariko mba ho tanteraka amintsika izany. Satria io Andriamanitra tsy manavakavaka. Rehefa nataony tamin'ny vahoaka Hebreo zany dia mbola ataony amin'izany ihany koa izay mbola mihaino feony sy mitandrina amin'ny fanekeny ankehitriny. Dia mahomby azy Arsia, dia mirary sondray ary. Veloma tompoko, fifaliana ny afanko.
faly tafahoana aminao mpijery sy mpanaraka ny fandarana indray zahay a ary manasanao a hanao jeritodika ny herinandro fahafito am'ilay loa FDB manao hoe hafatra telo ho an'izao tontolo izao. Ny herinandro fahafito a de nomena ny lohateny hoe miankohoka amin'ny bahary, ary ao amin'ny apokalipsy toko faefatra ny andininy fa 1:20 ny andininy fitadidy ho antsika menakavy manao hoe ianao tompona is'Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nanisy sy nahary azy. Apokalipsy toko faefatra ka ny andininy fa 1:20. Melohan'ny anaovantsika an'izay jeritodika zay dia raisiko fifaliana ny iaraka ivavaka aminy. Arahinay tsara sy be fitiavana ny an-danitro ho anao ny saotra ny dera ny laza ary ny voninahitra ambony indrindra satria ianao rery ny mendrika andray zany. Miteza anatrika anay indray amin'ity fotoana ity hamerany elokay hitaridalana anay amin'ny alalan'ny fanainao masina ka hampahazava saina anay mba ho azonay zay tianao ambara ka hitombonay amin'ny fahalalana anao dia hianteranay bebe kokoa aminao ka ahatonga anay ho vita fihavanana aminao. Matoko zay fa hitondra fombiazana sy fitombonao anay ny fiarah-mianatra eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary mamerina ny firanian-tsoa anao zay a ary manasanao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Iray amin'ny fahamarinana lehibe ny hoe Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany mba am'izay rehetra ao aminy tao anatin'ny henemana arabaky teny na tao anatin'ny 7 andro ihany koa raha toa ka isaitsika ao anatin'izay a ny andro fahafito ny sabata zay ny tsara an'Andriamanitra tamin'ny asa zay nataony. Andriamanitra rery no manana io fahefana mamorona io amin'ny teny fototra zay ny anarantsika azy de ny hoe para, zany hoe mamorona amin'ny tsy misy, miainga avy amin'ny tsy misy, tsy toy isika zay mamoron-javatra zay miainga amina akora ka manodina izany mba ho zavatra hafa indray, fa namorona tamin'ny alalan'ny tsy misy. Ary mahafinaritra ilay teny feno hery zay ataon'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 1 manao hoe misia dia nisy izany.
mamorona tsy misy akora iangana. Zany no fahefany lay Andriamanitra zay mpamonjy atsika. Miantso atsika io Andriamanitra mpamorona antsika, mpahary antsika io a, mba iankohoka aminy. Ao amin'ny apokalipsy 4:10 ka ny 5:7 matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankoho fa eo anoloana zay nanonanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Mendrika iankoho fantsika izy, satria ny mpanao salamo hoe azy isika dia olona zay noforonony. Rehefa mijery a ny Genesis 2:2, ny 1:7, ny 1:1 sy ny 1:2 isika dia mahita fa Andriamanitra zay namorona ny zavatra rehetra dia nahavita ny asany a tamin'izay nataony rehetra ka nitsahatra tamin'ny andro fahafito, dia nitahany zany andro fahafito zany ary nanamasina azy. Io lay ataontsika hoe sabata, zay miteraka ady hevitra sy resabe eo amin'ny tontolo kristianina. Raha toa ka zavatra tsy tokony hifamalina akory, zavatra tsy tokony hiadikevitra akory, satria ilay namorona antsika zay nitsahatra tamin'ny asany, tamin'ny nanaovany azy, nanome antsika n'izany fanomezana izany a, mba ho marika hampatsiahatsika fa mpamorona antsika izy. Ry mpiara-mianatra namana, mifaningotra amin'ny famoronana ny sabata, tsy azo sarahana izany. Raha toa ka manaiky an'Andriamanitra ho mpamorona isika dia mandray ny sabata lay fanomezana avy aminy ho fahatserovana izany mampamorona azy izany. Manambara ny tomba miditsika eo mason'Andriamanitra ihany koa io sabata io, mandrava ny fahatsapana sy ny fehveran-tenantsika ho ambany izany, zany hoe ilay karazana complexe zay mahatonga atsika tsy afaka hanao ninina, mahatonga atsika ho kivy, hitanondrika, hamoy fo, dia azon'io sabata io soroina avokoa. Misarika ny fijerintsika ho any amin'ny mandrak'izay ihany koa zany sabata izany. Any Kristy tamin'ny famoronana isika, ary any Kristy ihany koa tamin'ny fanavotana, zany hoe azy indroa miantaona isika, koa takiny ho fananany, takiny mba iankohoka aminy, takiny mba iantehitra aminy. Miantso atsika iantehitra aminy ary hitoky amin'ny herin'ny mamorona mba hanova antsika hitovy kokoa aminy isan'andro Jesosy. Rehefa mijoro eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fitsarana isika, Andriamanitra lay mpahary atsika, dia ny filazantsara ihany no hany fanantenana ho atsika manoloana zany fitsarana izany. Raha ny asantsika sy ny famendray atsika, ny zavatra vitatsika ny tombanana ka hamonjenantsika dia aotra ny naoty ho azontsika am'izay. Fa raha toa ka miantehitra amin'ny fahamendrehan'i Kristy lay maty ho antsika isika, ny solo antsika, dia azo antoka fa ho marina eo anoloan'ny fitsarana zay ho tanterahany isika. Tsy misy fanameloana mantsy ho an'izay mialoka aminy, hoy ny Romanina 9:1. Ao amin'ny Ezekiel 4:20 raha miresaka an'io sabata io sika, de milaza ny tompo manao hoe ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Rehefa mitodika eo amin'ny apokalipsy 4:10 isika ka mijery reo hafatra telo sosina, entin'ireo anjely telo zay manana filazantsara mandrakizay ho toriana am'izay mona ambonin'ny tany, dia milaza amin'ny feo mahery ny mampamorona an'Andriamanitra izany hafatra izany. Nalefa indrindra izany hafatra izany hiatrehana ny olana ty zao tontolo zao misy antsika ity, de ny olana ny fanindraindrana ny olombelona, fanaovana ny olombelona ho zava-dehibe sy ambony, ka mahatonga atsika tsy iankohoka amin'ilay mpamorona fa lasa miankohoka amin'ny zavatra hafa. Ry mpiara-mianatra namana, nisy heritelo lehibe ara-pilozofia sy ara-politika zay nitranga tamin'ny taonjato faha 9 zay nisarika ny fahalianany zao tontolo zao. Teo a ny evolutionisme, na ny fampianarany ny fivoarana amy an-dalana no tarehan'ny Darwin sy ny namany, zay milaza fa
tamin'ny alalan'ny fivoarana tsikelikely miandalana no nampisy ny zavatra rehetra. Teo amin'ny tontolo politika indray dia nahazovahana sy nambabo saina maro ny communisme sy ny marxisme zay ny antehitra tamin'ny fahaizan'ny olombelona mandrindra ny fiarahamonina sy nanjary ny rona ihany koa tamin'ny fianteherana tamin'ny materialy. Ary teo ihany koa ny lafin'ny psikolojia zay ny fampianaran'ny Sigmund Freud zay nahazo laka teo am'izany tontolo izany. Reo toe-javatra rehetra reo dia saika nanembantsemana avokoa ny mahampamorona an'Andriamanitra ary saika nahazo fankatoavana sy fankamamina tamin'ny maro anisa tamin'izany fotoana izany. Tadidio anefa ry mpiara-mianatra namana fa raha nanan'Andriamanitra ny hery mamorona avy amin'ny alalan'ny tsy misy ity zao tontolo zao ity dia tsy salasalana ihany koa ny herin'ny mamorona sy manova ny fiainantsika ka tonga atsika olom-baovao. Korinthiana faharoa toko 5 andininy 7 olom-baovao ao amin'ny Kristy sika tamin'ny alalan'ny famoronana indray. Ivon'ny soratra masina ny fiankofatsika amin'Andriamanitra ary loha hevitra miteraka disadisa ara-piarahamonina ara-pivavahana izany fiankofana amin'Andriamanitra araka izay takiny izany dia amin'ny andro sabata. Ry mpiara-mianatra namana, rehefa Andriamanitra no ataontsika aloha lariny ny fiainantsika, rehefa eketsika fa pahary antsika izy azy isika de tsy hametraka fisalasalana na metraka fanoherana isika manoloana izany fa dia hanaiky ilay antsony mba hiankofatsika aminy amin'ny mampahary azy. Raha jerentsika ny teny hoe miankohoka dia tsy inona akory fa ilay ady zay azontsika ny fifantohan'ny saitsika manontolo. Andriamanitra zay milaza manao hoe ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny herinao rehetra no miantso anao iankohoka. Ny fiankofana aminy zany dia lay ady atao mba ho azy manontolo ny fifantohantsika. Ny epistelon'ny Hébreux dia milaza manao hoe mijery an'i Jesosy tompony fonoantsika sady mpanefa azy. Zany no andraikitsika manoloana an'izany hoe fiankofana izany. Manome voninahitra azy. Ina moa ny atao hoe manome voninahitra? Ho an'izao tontolo zao dia manana ny fenitra fanomezam-boninahitra ny olona iverina fa mendrika an'izany. Fa manana hevitra manokana ihany koa ny hoe manome voninahitra rehefa mijery ny afatra entin'ny anjely voalohany amin'ny Apokalipsy 7 ny andininy 7 sika. Dia tsy inona akory ny atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra fa maneho ilay toetrany feno fitiavana eo amin'ny manodidina. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny namantsika, eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia maneho fitiavana isika. Zany no atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary iny hoe matahotra de tsy ilay toe-tsaina mandositra, mihery, milefa vokatra ny fahotana, fa ilay toe-tsaina zay feno fanajana asetrin'ireo zay mahatsapa fa novonjena tamin'ny alalan'ny fahasoavana irery any izy. Zany ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra. Manaja an'Andriamanitra satria novonjena tamin'ny fahasoavana. Ry mpiara-mianatra namana, afatra miezinezina no men'Andriamanitra ho antsika. De ny iverenantsika indray amin'ny fiankofana tena izy. De ny fiankofana mipahary amin'ny fotoana sy amin'ny fomba izay tendreny sy atorony. Ny tompo anie anome hery antsika, ampitombo fahalalana antsika, ka tonga atsika andray am-poza ny afatra sarobidy izany dia hivitrana ny fihavanantsika amin'Andriamanitra ary dia homemboninahitra marina tokoa araka izay tadiaviny amintsika izy. Dao hiroso amin'ny fanaovana ny fanatitra ny sekoly sabata isika. Ny fanatitra ny sekoly sabata zay tsy inona fa fandraisana anjara amin'ny fampielezana ny fitorian'ny filazantsara manerana ny vonin-tany amin'ny faritra rehetra zay mety tsy ho tratrantsika amin'ny fahefana sy ny fahafahana eo am-pelantanantsika ara-pifamezivezena, ara-batana, kanefa dia azontsika tratrarina amin'ny alanan'ny fanohanantsika ny asa maneran-tany. Koa ao anatin'ity feokira zay mahafinaritra ity
no andraisantsika sy amlorantsika izany a dia mivavahoan' zany fanatitra izany mba havita ny asa izay nikendrena azy. Mivavaka isika rainay tsara sy be fitiavana any an-danitro ho anao ny saotra sy ny dera sy ny voninahitra lehibe sy mandrakizay satria anao raha teo izany raha iso ny fiderana tolotray satria ataonay amin'ny fo ataonay amin'ny fitiavana izany. Tompo tsara ô avelony alokay ary taio ny dindinika izay niarahanay teto mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy nanao ny asany tamin'ny fonay tsararay avy ka ampahery anay hampahafantatra anay ny sitraponao ary amenay hery hoentinay manatanteraka izany. Taio ihany koa ny fanatitra izay nataonay teo mba hitondra fitahina hitondra famonjena ho an'ireo any amin'ny faritra izay tsy tratry ny herinay sy ny fahafanay. Io ihany koa ny mpijery mpanaraka ny fandarana mba tsy ho diso anjara amin'ireo fitahina izay nomaninao ary mba ho mpanota vita fihavanana aminao sy vaovela heloka anie izay rehetra dia hiaraka handova fiainana mandrakizay rehefa miverina eny andraon-danitra ianao handray anay. Misaotra tompo fa afaka mangataka izany rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mianatra eo tongotrao